Ny alavadimboly dia fomba fambolena maharitra izay afaka manampy amin'ny fiarovana tontolo iainana sy ny manatsara ny fiainan'ny tantsaha malagasy. Maro karazana ny alavadimboly fa nitsingana manokana ny fomba fambolena hazo ifangaro amin'ny voly hafa mahazatra. Ny tanjona amin'izany dia iarovany amin'ireo zanak'hazo volena mba tsy ho faty ary mba hahazoany fikarakarana sy fanaramaso mandritra ny fitombony amin'ilay zanak'hazo volena. Dia amin'ny alalan'ny fambolena hazo mifangaro voly hafa no hita fahavarolana maharitra. Mbola manana vokatsoa hafa nefa izany toy ny fahazahoana vokatra hafa ankoatran'ny hazo izay haingana kokoa ny fitombony, izay ara-pahasalamana no manena ny fandaniana ara-bola amin'ny fikarakarana voly izy, satria nohon' izy manampy amin'ny resaka fanatsarana ny nofotany maro vokatra sy hampy amandona. Ny fomba fambolena hazo mifangaro amin'ny voly hafa dia manampy amin'ny fiarovan'ireo aretina sy biby kely izay mpahazo ny voly, izay tsy mandany vola nefa maharitra no azahoana vokatra tsara kalitao ara-pahasalamana. Nohon' izany ilaina ny fampiarana ny alavadimboly mba hahafahantsika miaro ny tontolo iainana sy mba hahafahantsika mampivoatra ny tontolo ambanivohitra maharitra.